Ny avao ny ministera kosa ho an'ny ministera ny Fambolena sy ny fampandrosoana tontolo ambanivohitra manokana androany no nihaona tamin'ireo mpiasan'ny ministera izay sahany ny ministry ny Fambolena sy ny fampandrosoana tontolo ambanivohitra izay andriamatoa Ravatomanga Roland ho nandritra ny tafa izay nataony tamin'ny ireto farany ara-monina zany fa ny fanatsarana ny fomba fiasa no laharam-pahamehana izay ho apetrany ho arahantsika ny andinjiny entiny lova ramanantsoa Kristiana Kondramangadrany. Fanovana rafitra sy ny fanatsarana ny fomba fiasa ireo no ho laharam-pahamehana napetraka andriamatoa Ravatomanga Roland, ministry ny Fambolena sy ny fampandrosoana ny ambanivohitra raha nihaona tamin'ireo mpiasan'ny ministera ny tenany omaly tezay amin'ny tokotanin'ny ministera Etsenosy. Raha inizy voatendry indray teo amin'ity toerana ambony ity. Maintsy manao fanovana tsika, fanovana rafitra, fanovana olona, fa mila voasofina ny ministera tsika. Sady tsy maintsy manova satria tsy mety ny miasa lasa routine. Ho jereko lafin'ny teknika mazava loatra zany. Zay ny zava-dehibe indrindra. Tsy maintsy mijery kosa ny lafin'ny sosialy satria olombelona tsika fa tsy masinina. Ary fahatelo mijery ny lafin'ny politika mba hifanaraka amin'ny politika générale de l'État zavatra ataotsika. Tsy maintsy manao fanovana tsika satria be loatra manamafy fa tsy misy fanenjehana an'izany izy fa fanatsarana no heveritsika atao ary tsy maintsy ataotsika. Ngamba misy velom-panontaniana koa hoe satria efa nisy resaka an'izany tamiko mihitsy. Misy ministera telo ny agriculture sy ny élevage ary ny pêche ahoana ny fiaraha-miasa. Tsy piako eto aloha ho an'izay tsy karitra loatra fa ny anaran'ny ministera antsika dia lasa hoe ministère de l'agriculture et du développement rural. Teo aloha izy dia ministera Fambolena fotsiny lasa hoe ministera Fambolena sy ny fampiroboroboana ny any ambanivohitra. Midika zavatra be dehibe zany anjarantsika miara-mijery hoe inona no voafoaka ao anatin'izany fampiroboroboana ny any ambanivohitra zany. Nivoatra nandritra ny fotoana fa ao anatin'ireo firenena 10 farany manitra indrindra manerana zao tontolo zao i Madagasikara. Nilaza arak'izany andriamatoa minisitra fa fanamby lehibe ho azy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izay tsikaritra fa manan-karena tokoa kanefa dia tsy ampy tosika.